Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Zanaka vaviny Jairo, Marka 5. Aza matahotra fa matoky ahy. Efa tonga teo amorontsiraka izy ireo ka nivoaka ny sambo. Tena nilan'i Jesosy i Jairo tamin'ny farany. Nanosika ny vahoaka izy ary niankohaka teo an-tongotry Jesosy. Efa ho fantany zanako vavy ka makanesa faingana. Miangavy ianao ametraka tanana aminy mba ho sitrana izy. Nandeha niaraka tamin'izay Jesosy. Tsy maintsy nandeha aingana izy ireo. Nahoana Jesosy no nijanona tampoka. Iza nikasika? Sa ny olona rehetra eto mifanety be. Nitodika Jesosy ka nahita vehivavy iray nangofotra teo ivohany. Te hikasika ny morotongotra akanjonao fotsiny aho. Narary nandritra ny 12 taona dia tsy nisy dokotera na fanafodina nampy ahy. Nomeko daholo ny vola voaniko mba ahitako fahasalamana, fa rehefa nikasihako ny akanjonao, sitrana avy hatrany aho. Ny finoanao no navonjy anao. Aza matahotra ary sotrana amin'ny aretinao. Manampy ny finoana. Tsy ho diso fanantenana ianao raha mino an Jesosy. Misy fotoana ve hoe misalasala ianao? Aizy Jairo, manana vaovao mampalahelo anao aho. Maty ny zanako vavy. Vao 12 taona izy. Efa ho faty ny finoany Jairo, toy ny afon-dabozy eny amin'ny rivotra. Aza matahotra, minofo-tsy niany. Namelombelona indray ny finoany ireo tenin'i Jesosy ireo. Dia tonga tao an-tranon'i Jairo izy ireo. Re eny lavitreny ny fitarainana sy ny fitomanin'ireo misaona. Nahoana ianareo no mitomany? Tsy maty ny zaza fa matory izy. Naneso an Jesosy ny rehetra. Nahita maso ny zavatra rehetra izy ireo. Nandroaka ny olona rehetra Jesosy. Ny ray aman-dreny sy ny namany telo ihany no navela niaraka taminy tao amin'ilay efitrano natorian'ilay zazavavy. Nisy fahanginana mafy tao amin'ilay efitrano. Tsaron'ny Jairo ve ny tenin'i Jesosy hoe aza matahotra, minofo tsy niany? Mbola nisy fanantenana ihany ve? Nakao amin'ny fandrian'ilay zazavavy kely Jesosy ary nandray ny tanany. Talita kumi, mitsangana hoy izaho aminao. Tsikaritry ireo ray aman-dreny fa nisokatra ny masony ka niarina avy eo am-pandriana izy. Miohanina izy. Izany no nolazainy Tompo, izay manasitrana ny marary sy manangana ny maty. Afaka manao ny zavatra rehetra Jesosy. Afa-tsy zavatra tokana ihany. Tsy afaka mandiso fanantenana izay mino azy izy. Noho izany antony izany, ny amin'ny zavatra rehetra iainanao, aza matahotra, mino azy ihany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.